tsy maninona mandraona ny fiainanao tojerianao tsy hitizay ho atao mafiny adinao mila tsy hoitizay ale aizo ianao fa valube tiabe resy anao pandresy anao rato matoky fampolady tsy hoirery anao tsy adirery anao malalany zanany anao faniriny anao malalany fanao ela nao anganay aloha izao afany izao tsy hoirery akory anao tsy adirery anao tsy adirery anao tsy horesy zany mba matoky fa manantena manantena felfeo antanany fa hoezanany anao tiniray anao malalany tsy maninona mandraona ny fiainanao tojerianao tsy hitizay ho atao mafiny adinao mila tsy hoitizay ale aizo ianao fa valube tiabe tsy horesy anao pandresy anao rato matoky fambolady tsy hoirery anao tsy adirery anao malalany zanany anao tena tiny anao malalany fanao ela nao anganay aloha izao afany izao tsy hoirery akory anao tsy adirery anao tsy adirery anao tsy horesy zany mba matoky fa manantena manantena fefeo antanany fa hoezanany anao tiniray anao malalany tsy hoirery akory anao tsy adirery anao tsy adirery anao tsy horesy zany mba matoky fa manantena manantena fefeo antanany fa hoezanany anao tiniray anao malalany fa hoezanany anao tiniray anao malalany faly miarabantsika rehetra indray tratro zao fotoana izao ary faly manonona fiadanan'ny tompo ao tokantrantsika tsy rada avy fifaliana ny miaraka indray derin'Andriamanitra amin'ity androany ity manana tokopiritsika avy eto Antananarivo feo ny ora farany avy ao amin'ny fiangonana adventiste Antanjobe ao Ambohimanarina
izy ireo no iaraka amintsika hiderin'andriamanitra ary anomeny tsara ny indrindra ho fidarana zany andriamanitra ty antsika roatra zany. Miarony zavatra rehetra ndeha andray ny soratra masina indray sika de hamaky zay voasoratra ao amin'ny jauna voalohany toko 9 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika zany teny zany. Izay tsy tia de tsy mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra de fitiavana. Izany mihitsy ny toetra anankiray mampiavaka an'Andriamanitra ary tokony antony hiderantsika azy. Izao mihitsy lazainy ary amin'ny 9:40 amin'ny Jaona 1:4 ihany. Isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana. Ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ry havana, lay fitiavan'Andriamanitra, lay Andriamanitra fitiavana de zao ampitoeriny keo amin'ny zanany. Zany hoe manjary manana fitiavana ataon'Andriamanitra ko isika raha mitoetra ao amin'Andriamanitra. Marina fa tsy fantatsika amin'ny fahafenoana maha olombelona voafetra atsika izany fitiavan'Andriamanitra zany. Mila ny mandrakizay zay tsy voafetra isika aza atsika sy afantarantsika amin'ny fahafenoany ny fitiavan'Andriamanitra. Maha fitiavana an'Andriamanitra. Kanefa kosa de zao efa naseho amin'ny fahafenoany ho atsika zanak'olombelona amin'ny maha voafetra atsika izany fitiavan'Andriamanitra zany izay naseho tao amin'i Jesosy Kristy zanalay tokana natolotra mba ho famonjenantsika. Ko andeha koa isika mba hanana an'izany fitiavana ny namany zany, fitiavana ny olorehetra zany. Ary izay fitiavana izay koa no mandrisika atsika hideran'Andriamanitra, ho mpideran'Andriamanitra. Ka mitandro an tera de ndeha hiaraka amin'ny antoko-pira feon'ny ora farany avao an-Tanjombe hidera an'Andriamanitra. Ndao ary. Mejikyahu Fatsimbana Katu Niteni Numena Ulira Anke ichini Nane heni natuku Sinajani Payuna Nifuna simibalu Retuzanaka Nifukumba sasau Kaujubina Nitanaku Balesule Atuluju Nitanaku Nitia Manatuna
simbana katu iteni nume aurira anke ichini naneteni natuku sinajani bakyuna nifuna simivalu retuzanaka nifukumba sasau kaujubina nitanaku atulusu wanaonifyanaku. Sambacanifu itu eranau, sambacanifu sai manananau, tuniluara nui sami pulpukya kamameluna ciritra. Sambacanifu itu eranau, sambacanifu sai mananana tuniluara misai mi bulbukya kamameluna cirisha. Sualir nifuku azavela na wintura pavunze Veyanau nueza tuka masinu kau tempo limagi Sita anatuku sajiza naka Poachaizamu isai mumba hai Poachaizamu ni faizaku Nuentimiaina uindisiveri maina Poachaizamu isai mumba hai Poachaizamu ni faizaku ranierikiu Nuentimiaina uindisiveri maina Politum
mitranga rehefa tonga I Jesosy tompola tena mpanjaka iandrana ijery afokozany maso rehetra tongizao ny fotoana rikoany fetra anako ny feotropetra retony ny anjely alikisa iseho ny tompo lainadrasatsika iakazambony amonjy fodinare olombobonjy utuni anjely tsy mandeatany eny tena tretsika loatra ny foko satri oe makavana ny tompo Zany ny tranga mizahy eo anila ny tompo bahary atrano ny rahy fonatreo ny alahelo sy ny fahorinana dratra famavonjy ahokony zanak'Andriamanitra ahita ny lanitra tena manjelatra sy manjopika itety ireo toerana sy planeta zay tsy mbola hita angamba ho tsetriky izao sy anao any ambony any otony anjely tsy mandeatany eny tena tsetriky aloatra ny foko satri oe makavana ny tompo zany ny tranga mizahy eo anila ny tompo bahary atrano ny rahy fonatreo ny alahelo sy ny fahorinana dratra favavonjy ahokony zanak'Andriamanitra ahita ny lanitra tena manjelatra sy manjopika itety ireo toerana sy planeta zay tsy mbola hita angamba ho tsetriky izao sy anao any ambony any otony anjely tsy mandeatany eny tena tsetriky aloatra ny foko satri oe makavana ny tompo tena tsetriky aloatra ny foko
Life anaima
misaotra ny feon'ny ora farany avy ao Tanjobe isika miaraka tamintsika tamin'ity takarivo ity ny hira ny terin'Andriamanitra. Anana fotoana indray tsika raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izao. Isy mpanakanto hafa indray ary eto zay dia fa tehiteny aminareo sady fa tsy hira ihany no hiderantsika ny fa eo koa ny zava-maneno fa nataontsika teto amin'ny fandarana ity zany ary mbola azontsika verina mandrakariva satria ny tanora koa dia tia miketika ireny zava-maneno ireny mitendry ireny zava-maneno ireny ary tian'Andriamanitra mba hanomezam-boninahitra sy derana azy koa ny zava-maneno ka izy fandarana zany any aoriana any mbola hiverina amintsika eto ny zava-maneno fa amin'ny androany aloha dia misaotra ny feon'ny ora farany efa Tanjobe niaraka tamintsika tamin'ireo sanganasany niarahantsika tamin'ny teo. Alohan'ny sarana dia andeha maky teny amin'ny soratra masina tsika hoentsika indray mamakivaky ny tontolo andro ny fiainana izay iainantsika mandrapa tonga amin'ny herin'ny androany. Ao amin'ny Salamo 520 andininy voalohany sy faharoa dia misy zao teny zao zay teny fikasana ho anao izay mahatoky an'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy mamakina ny teny. Salamo 520 andininy voalohany sy faharoa. Izay mahatoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no hanadidinan'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Matoky ianao fa ho didin'i Jehovah tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema amin'ny fiainanao manomboka izao ary mandrakizay raha mahatoky tsy mihetsika amin'ny finoana ny Jesosy ianao. Andeha ary zatra izy raiso zany dia fikiro ary dia ahitanao ny fahatsarany miaraka amin'ny Andriamanitra fitiavana. Eo metraka velomandray ry tompoko raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro any toy izao miaino eto indray isika. Veloma tompoko.